Mitohy hatrano ny tana maro ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary njono eraka ny faritra ho fikojakojana sy fanadiovana ireo tambazotra fanondrahana tambary manerana ny Madagasikara. Ho an'Analamanga dia ny asabotsy fa 1 ny volana aogositra teo no nanantanterahana izany fifanomezan-tanana ao amin'ny fanadiovana ny lakan-drano izany ka tamin'ny 7 maraina no nanombohana ny hetsika. Teny amin'ny komune Fenoarivo, Fokotany Fenoarivo, ambany ankavanan'ny fitobian-tsolika no nanaovana izany hetsika izany. Lakan-drano mirefy 300 metatra izay natao anondrahana lemaka mirefy 200 hektara no nanaovana ny fanadiovana ka mpamboly miisa 210 no isitraka ny asa ho amin'izany. Ny foibe miparitra misahana ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono Analamanga sy ny foibe mpitondran'ny génie rural no nitarika ny hetsika tamin'ity indray mitoraka ity. Izany no natao mba anatrarana ny vina napetraky ny filoha Andry Rajoelina ao amin'ny velorano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo satria miainga ny fotony ny ezaka izay tao mba anatrarana izany vina izany dia ny fikojakojana ireo lakan-drano manondraka tambary ireo. Tonga maro naneho ny fitiavan-tanindrazana moa ireo fianakaviam-ben'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Alefa fanadiovana lakan-drano, alefa famokarambary, alefa Madagasikara. Ny ministera ny élevage, ny agri ary ny pesy izay tonga teto amin'ny Fokotany misy ana komina izay adidiko dia mahafinaritra fa tokony tsara tohizana nohatra izao satria firaisan-kina no hery ary mbola manentana ny vahoaka ny eto Fenoarivo ny tenanay mba andray anana amin'ny firaisan-kina satria io fambolena sy fiompiana io zany tena ivelomany 70% ety aminay. Raha ohatra izao foana ny tsika eto amin'ity fiatanindrazana malalantsika ity dia androsotro hely Madagasikara. Efa niteny Andramatoa tale teo zany momba an'le président anay sy ny canal d'évacuation mila apelina izahay zany misy 1 kilometra eo zany ao avaratra kely eo mba angatahanay amin'ny fitondram-panjakana satria tsy vita amin'ny fokon'olona intsony amin'ny famoahanay rano. Nisy moa zany ny tanamaro izay nirahana tamin'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jono izay atao hoe nanao modely ny amin'ny fitarihana ny olona ny amin'ny andraiky ny tokony atao ety fotony dia ny amin'izay fifamezan-tanana izay nisy ny curage-na canal izay natao zany androany nanodididina ny 300 metatra teo ny vita. Dia izy ity moa zany canal ihany koa manondraka velaran-tany eo amin'ny 200 hektara eo izy zany. Zany hoe ny pahazo tombotsoan'izay eo amin'ny olona manodidina ny 210 eo. Tsy endrasantsika foana ny fanjakana zany amina zavatra tahaka itony satria itony tombotsoantsika, tsika no mahazo tombotsoa eo anatrehan'izay ka dia isaorana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono dia isaorana ihany koa ireo mpiasan'ny ministera marobe izay tonga nanao ny antsio zavatra nitarika izay tanamaro izay.